ny Malagasy FM ho anao zao. Mystère Mivilandra Kotomanga. Tantara nosoratany Fiobina. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iainantantely sy rojo fitiavana. Niaraka tamin'ny Nalzao, fahendrena ara-herinambinina ary fanambinana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Angolapity. Mystère Mivilandra Kotomanga. Andro voalohany. Vonjeo e! Vonjeo! Mpamon'olona e! Vonjeo re raha olona! Maty ahy e! Velao atompoko! Aza vonoina fa mbola mila nany e zanako e! Vonjeo e! Vonjeo re raha olona! Maty e! Vonjeo! Vonjeo e! Vonjeo! Misy olona miantso vonjeo be zany. Vonjeo e! Sa tena tsy lavitra eto akony iny. Vonjeo! Ny avy nefa ty alina. Na dia mpiamina aza ny asako, tsy voakan'izany zaka. Zara teo koa tsy mbola teo fatiko. Vonjeo e! Efa mahazatra ihany koa ny trangan-javatra tahaka izao. Isaky ny alarobia amin'ny 1 dia misy maty foana ato ambadika nyity trano ity. Mety maty angamba ilay olona niorakoraka be teo. Zany zao efa misy alika mitomany valala be. Fa mara ratsy zany a. Roviana ihany ary vao mbo tapitra zao e. Iza ny olona manam-pasahirana nasahanao fikaroana momba ty raharaha ty. Raha mba misy tokoa moa maninonako. Ary aleo amin'izay aloha tory. Malagasy FM. Efa tahaka ny alina ihany koa ty ny andro. Ny kika ilay olona teo ihany koa teo efa tapitra. Le alika mitomany valala be teo koa efa nangina. Misy atoriana tsara na dia hoe tsy ampila mihinana aza. Vatsana tory indray ngandry tamin'ny alina. Tena tsy nahita tory lesy ah. Mieritreritra ny dadako foana. Ohatrany hoe mana zavatra ratsy izany foana e. Fa maninona nefa izy raha ampindry mitady azy avy a. Vila hafahafa be zany ve dia inona no mbola esanao? Ka dada ny heritsiry efa lehibe e. Tsisy olona mbola sahampiasa azy zany. Olona efa fotsy volo efa antitra iny dia manahirana be any olona reny hampiasa azy a. Mahirezaka ery olona. Sady ray volana angesiza dia vita ny fianaran-dre. Zay aloha dia marina. Afaka manampy azy amin'ny fitadiavam-bola amin'izay ndre? Eny ekeko izany fa na izany aza ohatra ny ela loatra kosa angely ray volana e. Ndre kosa kia firy taona zay ve vita ihany. Izay ray volana ve sisa dia ho ela be amindre. Fanadinana aloha hatrehana tsara. Dandrira teo efa mba manao izay kely vitany ihany. Eny lesy a, fa misaotra ny lahy ihany aloha e. Tsy misy isaorana ke zany olo kely a. Sady izany koa angeny mampinamana antsika. Marina izany lesy a, misaotra. Eniko mihitsy ny ekika ny olona io maly. Saingy tsy nasany vokako. Zara teo tsy nisy namana. Na za koa aza ny rakoto na ariany reny. Nefa moa inona ny azoko atao eo? Sady mba havitiana koa za vavy antitra ty. Tokony mandray fepetra mihitsy Rakotomangy. Tena tsy milamina mihitsy ty vilahy ty ka. Aiza ve rangako? Vaty olona foana isaky ny alarobia. Hoy ianao. Ny mpiray vodirindrina ane ka efa manomboka leo e. 80 jereo ary reny menimeny fokon'olona reny kio. Raha ary kosa ny azy ry von'olona. Von'olona foana kosa ve? Lasa tsy mandry fahalemana ane ny tanàna amin'ity vilahy ty.
Lasa matahotra eto amin'ny taniny zareo. Tsy omeko tsiny izy raha tezitra ka. Kanefa ne tsy misy idirany Rakotomanga akory zaho hoe. Firy moa izay olona maty teto izay ka. Nefa afaka matodio foana izy a. Raha hoe olon-dratsy tokoa izy, izany ve tsy tratra ihany e. Raha hoe ity vilaty indray no misy olana, mbola tendrombohitra tsy nisy mponina ane teto no efa teto ity vilaty e. Tena ahoana no hoe ity no misy misterika. Mety nampiasa vola izy ko. Zany e. Vilabe toy itony anery vololona feno mistery. Iza moa no malalana amin'ny bibiolona koa nga Rakotomanga ka. Tsy misy bibiolona zany atoko. No dia ny mponina tsy hita ny zavatra efa nahazo an Rakotomanga teto. Efa namoy havana kaiky koa ani izy iny e. Raha tena izy tokoa ve ny ambadika ireny dia ho vitany ny hamoiny ireny moa ianao. Ny olona amin'izao anery vololona efa mahavita zavatra tsy takatry ny sainy. Iza moa no malala hoe noho ny fitiavany voninahitra sy ny vola dia nataony zany. Nataony mba tsy hanahina azy. Tsy mino an'izany Rakoto. Olona maro ny Rakotomanga amiko. Ary tsy misy mistera izany koa ty vilaty e. Ny olona no mamorona e. Nararotin'ireo mpanao ratsy anaovan-dratsy ny eto akaikin'ity vilaty fa tsy hoe ity no misy mistera re a. Samy manana ny fomba fijeriny tokoa olona tsirairay vololona. Izay manko a. Tsy omeko tsiny ianao. Mba malasa an-tsaiko ary vololona reny fatolona eto an-tanàny reny e. Mba marina e. Sady ny tena mahagaga nge dia eto akaiky ny vilany Rakotomanga ity foana no trangany loza e. Ianao koa Rakoto dia tsy mba mahita sanasaina mihitsy ka. Marina moa. Mitandrema tsara fotsiny re a. Ny ratsy anie tsy kely lalany. No hoe mitandrina ve moa ry vololona tsy ho vita. Fa mba malasa saina e. Sady ny tena mahagaga dia ity hoe mitovy avokoa ny ora isy olo-loza. Ka inona ary ny tianao atongavany? Tadiavinao iambina eo zany tsika? Kosa e, tsy dia hoe izany loatra fa inona e? Mana ihany ary vololona. Efa ela ihany amatso ny asa tatiko. Ary tsy afenoko anao fa mary feo hafahafa be izany foana rehefa sendra manao karta amin'ny alina anie. Ty ianao koa Rakoto dia mba lalina ka. Marina moa ka. Saka sy alika amin'ny lalao fotsiny re zany a. Izay aloha fa ilaozako ianao e. Mbola be asa mantsika io. Mandainga kosa ianao raha ilaza hoe tsy ianao reny fimorokoraka be alina reny e. Iza moa no asay teny fa tsy narehany reny a. Saingy efa nanjary mozika mandro tsorotsy reny amiko io. Tsy nahataitra tsony re. Hoy ianao. Tsy taitra tsony tokoa ve ianao e. Vao maika zany hanimba zavatra ny tahotra Rakoto e. Aleoko mionona fotsiny dia mangina ka. Hiady amin'ny hery tsy hita maso ve? Eny e, marina ny ianao. Saingy manahy ihany ry vololona. Aza manahy re a. Tsy misy anao in'izany eo e. Izay aloha fa andeha hanao raharaha za ka. Eny ary, za koa aza andeha hanondraka vonikazoko. Afaka iray volana sisa ardata dia vita ny fianarako a. Afaka manomboka miasa amin'izay a. Betsaka ny fahita lavitra sy onjam-peo tiako iarahana miasa amin'ny mampanao gazety tsotraka nefa izay mandray ahy ihany no afaka iasako re a. Efa izy izany Julia. Efa mety izany e. Ataovy tsara ny fanadinana dia tohizatra ny koa ny fahendrena e. Eny rery dada. Fa hono ary dada? Hono izay ianaka. Efa tena betsaka kosa ary dada izay olona maty teo akaikin'io trano iasanao io izay a. 91.4. Tsy mba mandray fepetra ve ny fanjakana momba an'izy io? Ary ny tompony koa. Tena ohatrany tsy misy idirany tokoa ve ireny von'olona ireny e. Tsy haiko re ianaka. Io trano Rakotomanga koa any amin'ny toerana tsy be mpahita e. Tsy hotsikaritra ny fanjakana mihitsy ny laza ratsy ny raha tsy misy mpanao gazety na koa hoe mponiny ato an-tanàna mihitsy mba metraka fitoriana. Amin'ny mampiasa tsotra anao ry dada, tsy mahatsikaritra zavatra hafahafa ve ianao ao? Dia
taona lasa teo izay ry olona ny asako tao voalolona ny mpiasa ela indrindra tao akoatr'izay dia izaho ny mpiasa hafa akoatr'izay ihany kosa dia tsy nisy naharitra ny ohatran'ny herinandro raha ny Samuel dia hoe tsy mbola misy mpiasa ny voaka velona tao hono Zany toa hoe maty vao tafiala tao zany izay aloha ny tsy hoeniko fa ny teny marina dia tsy haiko zara teo koa mbola tsy manana vinany ala tao mihitsy aloha hatreto na dia mpiamina tsotra aza ny asako toa dia teneniko anao anaka fa tena navelona antsika mianaka tsara zany no hoe olon-dratsy ilay Rakotomanga tsy manakambara amin'izany ny tena marina dia vao indray mandeha any nahita ny salobatavany izany hoe Rakotomanga zany ve fa tsy mipetraka ao ngaa ilay Rakotomanga ry dada? Mipetraka ao izy ka saingy miasa be foana izy dia indraindray vao mody. Ay, mety mitombina ihany zany le maha olon-dratsy ny Rakotomangako. Dada, mba hanao fikaroana kely momba an'io tantaran'io vila io za? Fa ataoko izay anaka. Aza matahotra indri misaotra dada. Fa ilozako vetivety aloha dada. Andeha hikarakara sakafo amin'izay aho mantsy fa efa atoandro be izao ko. Rehefa avy eo reto hoe sanandresaka. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa mba nody ianao androany. Sa tato tena efa niasa saina be mihitsy. Fa niasa saina hoana akory vololona? Tsy zany rehefa izao Fa misy inona re aza manao izay ampitahotra io koa ianao raha momba an'ilay von'olona iny dia aza matahotra ianao fa efa milamina tsara iny resaka iny efa niresaka za sy mpitandro filaminana mantsy ary tsy misy idirako sy mivila mihitsy ny tranga ratsy iniko. Aiza koa reny dia ampitahotra anao Ramsey tsy momba n'iny rehefa momba anahy zany hoe marary mafy any ambanivohitra ho any zavikeliko dia mba mila midina farak'izay hainganany Zany ve? Zany fa misy asa tsy maintsy finjena amin'iny herinandro iny dia ahoana? Sa mba azo itokisana ihany Rakoto iny? Tena tsy haiko indray momba an'izay Ramsey fa izay tsy maintsy mandeha raha ny fahitako any Rakotony iray toa mba azo itokisana ihany izy iny ka. Eny ary tsy manino izany vololona dia mirary fahasalamana ho an'ny zavikelinao zany ko. Misaotra betsaka re Ramsey kely dia rofinao aho zany ianao no manaingy? Makany ambanivohitra eny somary manahirana kely ihany. Ny alaka misy ihany misy zotra mankaniko izany hoe mbola miandry 2 andro be izao zany zako. Ay ve? Mba misy homananao tsara kosa zany ko. Izay aloha dia mariny. Dia andeha tokoa zany ianao ry vololona? Eny re tsy maintsy mandeha nga moa za manapidiny mirary soanao ary ho tsara mandroso ary ho tsara miverina ihany koa ary mirary fahasalamana ho an'ny zanako zany ko. Dia misaotra reringa Rakoto fa hitondrako voandalana ianao rehefa miverina fa hovaiko kely aloha ny resaka hono marina ho mihaino anao ka. Ianao moa ry vololona efa ela ny asa tato mba mahaliana ihany koa ny tantaran'ity vila be ity mba afaka tantarainao ve? Efa ela tokoa aloha ny asa tato zany aneny natonga anay sy Rakotomanga lasa mifandray be. Raha liana ve moa ianao maninona ka? Tena liana mihitsy ako. Mbola vila tsotra ty vila be ty taloha zany hoe tsy mbola ny fony mistera tony amin'izao io re dia telo mianaka kely izay no mipetraka tato. Iray ihany ny zanak'izy ireo moa rehefa ny alehibe moa ty zanany ity dia nanambady ary Rakotomanga io vadiny io. Raha azoko tsara anie zany dia vinantolahy Rakotomanga ary tsy vilany ty fa vilany ra fosany. Voalazanao tokoa dia inona no tsy eo ka ary nakaiza ihany koa izy telo mianaka?
Ray volana taoriana ny fanambadian'izy roa dia maty tato amin'ity trano ity ny Rafozandrakotomanga mivady. Ahoana ka? Torakovitra ny rehetra tamin'izany ary feno mpitandro filaminana be da be no nanao ny fikarohana. Nefa moa nandeha ny taona fa tsy nahita vokatra ireny. Enjany izany Ray volana taoriana nahafatesan'ny Rafozandrakotomanga dia maty ihany koa ny vatiny koa. Tena hoe tamin'ny fomba feno abiana maty sy ravina no sehoany loza. Tena hoe marikoriko tsy mampite hijery mihitsy. Herinandro taona izay dia nifindra monina tato ny Renin-Rakotomanga sy ny anabaviny. Saingy tsy niandry herinandro akory izy mianaka dia nindao sy ny fahafatesana ihany koa. Kivy tanteraka Rakotomanga tamin'izany. Saika ny ala tato izy nefa tsy haiko fa nijanona indray. Izany ve? Dia ianao ve tsy natahotra tamin'izany ka? Tena natahotra ka. Ary raha ny tiako aza moa tamin'izany dia ahoana? Hiala tato faran'izay aingana kanefa naninona vololona? Tsy haiko re Rakoto tsy nety tafiala tato mihitsy ahy. Taty aoriana dia nisy mpiasa vaovao nanampy anahy tato. Saingy ny sasany tamin'izy ireo moa tsy tapopoka, ny sasany maty. Tsy mbola nisy olona niasa tato ka hoe nivoaka velona izany. Za mihitsy any Rakoto mampanana io tena hoe matahotra kanefa mila ny zanako re. Rekako raha izany tokoa ve ny marina tsy ho zava-dozana anjoantsika raha matovy olona aza matahotra re ary aza diony ihany koa fa mitondra bavaka ho anao foana. Misaotra betsaka re Rakoto eny rery fololona. Mahita toro mihitsy aka. Ny andro dia efa alina be nefa. Ary inona kosa ny zavatra mitoboka mafy be izany? Fa iza kosa ny olona mandondona amin'ny andro efa mifiry alina izany Otry toa mandrivotra be izany koa izany ary adinona ny edin'ity varavarakely ity aleo aloha akatina ka. Zay ary aleo atory amin'izay. Le olona nandondona teo koa moa efa lasako. Mama vonjeo za ihany re tiry vololona. Azafata raha nanaitra anao ianao koa Ramsey tokony mba miteny any ianao ka. Marina moa tena azafady re fa misy inona ny tadiavinao? Zaho vao tonga avy miasa nakarano sotroina tao an-dakozia dia nahitanao mbola tsy natory. Nijery kely anao sady anao velomy tonga vasoa rery vololona dia mirary soa anao ary manantena ny fiverenanao ihany koa. Dia misaotra betsaka re Ramsey misaotra betsaka anao. Tsy misy isaorana re zany fa satria moa aretina no anton'ilay fandehananaoko. Vola ny resaka vao miresaka hoe hôpitaly zany anie mba ho fanampiako anao sady ihany koa mba ho tambin'ilay fiaraha-miasantsika teto dia tia mba misy fanomezana kely omeko anao Ino ty? Atray to volamena fa tsy amin'ny madamanao ve ty Ramsey? Eny re azy tokoa iny saingy izy azy efa tsy hotsoniko. Ny solony koa moa hatramin'izao tsy hitako ihany mipetraka fotsiny ao iny nefa mety mba havonjy anaoko raha iso re Tena misaotra betsaka re Ramsey aleo eto anjoro-trano eto nandaminana an'reto etanreto ka. Vitsy izay ny entako.
Rapitso maraina be no aterin-drakotomanga 91.4 Malagasy. Efa sasamiandra izy mianaka kely any ambanivohitrako. Reto firavaky ny vadin-drakotomanga nomeny areto zao fahatsiarovana hono. Tsara tarehy kosa aloha e. Aleo ty ataoko ato anatin'ity paosiny ty sakaosy keliko ty ka. Oy, latsaka koa le iziko. Andrekaiko latsaka tato ambanin'ity vady ty. Aleo aloha bataiko ty vady be ty ka. Volamena be iny kosa ve dia ho avelako very fotsiny any. Zay. Fa tohatra makaiza koa ty. Toa tsy mbola hitako mihitsy a. Le firavaka toko moa latsaka any ambany any mihitsy ko. Aleo hidinana moramora hoe. Andro atoandro be ty koa ve dia hisy aninay eo e. Ay ve misy an'izao lalatsara mangina be zao ato e. Ary tena mangina be tokoa maloto be ny rindrina. Ety ihany koa ny lalatsara. Marina tsy fandratra ato raha ato ny fanena. Toa matahotra zany kio. Marina hoe efa ela ny asako tato. Nefa matahotra ihany aka. Sady lalatsara toa ohatra misy lolo zany iny e. Ohatra n'ireny tranopaty ireny tsy hitako marina ko. Aleo tadiavinaingana le rojo dia hiakatra fa toa mampitahotra ato ka. Tray misy rano tete zany. Tsy lalitalovana akory ny sofiko fa tena misy rano tete mihitsy zany ka. Dia aiza nefa. Aloha irosoroso any alohany ihany ka. Ohatry tsy rano kay le teo fa raha. Tena raha. Andreka io ary avesty dia raha niza koa. Avy ao ambony ao zany io raha mitete io. Mbola reny tete manaraka ny sisin-drindrindreny aza moko. Ao jereko tsara. Ary tena ran'olona ne izany e. Andriamanitra fa lozina rety e. Misy olona tamin'ny mankaty zany. Dia olona iza nefa. Rakotomanga ve? Izy aza efa lasa niasako efa tamin'ny maraina. Sarakoto ve? Rakoto sary tahotra ve dia asa andeha irery amin'ny toerana toy izao e. Dia iza nefa izany olona tamin'ny manatonaty izany. Ato amin'ity tranobe ity nefa tsy misy afaka ohatranay teloko. Dia izy izany olona izany. Sa ve mpangalatra sanatria e. Andriamanitra aza zany ireny misy. Aleo zany ho hiafina ato ambadika ity baoritra be ity ka. Jereko tsara aloha izy izany olona izany. Mikatona ho azy teo koa ilay varavarana vato nataoko tery ambony tery marina. Ka tsy izay voaloza. Hoe jery famantaran'ora. Miraika amby folo latsaka fahatelo. Andro alarobia tokoa kay moa androany. Dia ho sanatria ve? Tsy dia ho faty ve ka. Andriamanitra toa olona mirakotra kanjo fotsy be ambony ambany. Tena hoe miosindra tanteraka ny akanjony. Misy antsika maranitra be koa iny amin'ny tanany ankavia iny. Tsy miteny izy fa ny lohany fotsiny no aivikiviny. Tsy hitako moa ny tarehiny fa tako mandreo sarin-dohany lava be ireny.
Ary atsetsiketsikety fa zao hitany ka. Izay olodiran'andro etsiko. Miamanatona ilay izy izany. Mivezivezy toa tady zavatra izany. Hitany marina mafy. Iny izy fa tamin'ny mankaty. Andriamanitro, ina ireny ataoko hoe. Mama! Onjeo e! Mba ahoana ozy raha kotomanga tamin'ny fanjavona ny vololo izany dada? Inona moa no lazainy eo e? Nga iny avany sa inona ny? Inona koa no tokony asanasaina amin'izany e? Ory dada, mpiasa ny tao aminy ane vololo ary mpiasa efa tena ela mihitsy fa tsy hoe voaingana akory. Ny fianakavian'ny vololo koa ve moa aminao dia anaiky moramora an'izany eo? Olya, fianaranao re atao tsara resako ny dehibe izany. Ary tsy misy idiranao ihany koa azo. Ka na izany aza ary dada, mba mampalahelo ihany vololona. Aiza ve dia tsy ho hita popoka fotsiny eo? Efa manao ny asany re mpitandro ny filaminana, ny fianarana ho atao tsara. Dia ahoana raha tafiditra amin'izany ary ianao ka? Dada, mpanao gazety anie no asako hoe mifantoka tsara amin'ny fianarako aho raha manadiady momba ny vila io. Zavatra hafa atao fa aza miditra amin'izany. Tsy te hampidi-dozanao anaka. Za ihany koa ngefa tsy fidiny. Tsiry dada, afaka atao tsara ny manadiady momba an'io. Sady tsy voaolona ray ane izay no matao e. Za aloha dada dia mino fa raha kotomanga io mihitsy ny fototra izao rehetrarehetra izao, ary tokony miala miasa koa anie ianao e. Inona moa no ataoko raha sanatrivonoana ao ianao ka? Tsy manao an'izany re izy ary miangavanao mba tsy hiditra lalina loatra amin'ny vila io. Fa maninona nefa maninona tsy avelanao? Izay fotsiny tsy misy hoe fa maninona. Rakoto fa izy ianao e? Ahoana tompoko? Azafady raha misefa mbola variana nanondraka voninkazo. Okey, no reny zavatra niseho reny Rakoto dia ho avy eo mpitandro ny filaminana androany hanao ny fizavana sy fikarohana. Fantatrao tsara ny fifandraisana misy eo aminao sy vololona. Haiko fa tsy ho ianao mihitsy no ao ambadika izao tsy fahitana azy izao. Rehefa tonga eo mpitandro ny filaminana Rakoto dia miangavy anao mba ho tony tsara ianao. Tsy hangovotra ary koa tsy ho raiki tahotra. Raha tsy izay mantsy dia hifototra aty amintsika io resaka io mazava aminao ve izany? Eny tompoko, mazava tsara. Ay, toy izao zany asanao dia ataovy tsara amin'ny folo eo ny mpitandro ny filaminana no tonga eo, dia miomana tsara ianao Eny re tompoko, misaotra anao ihany koa no laza mialoha Tena feno mistera lesy vilahy esany dady io tsiry tena marina Sady raha izay zavatra henoko momba an'io koa aloha no isainana kely dia tena mitovy hevitra aminao mihitsy ary olya. Tena nahoana moa izany ny efaran'ilay fikarohana ka? Tsy hita fotsiny ilay olonako. Tsy hay hoe maty sa velona. Za aloha tsiry mino fa iny Rakotomanga mihitsy ny ambadika izao saingy tsy manana porofo amin'ny teniko moa dia aleoko aloha mangina. Sady adody miady amam-bato koa raha ino no divako. Mpanan-karena ambony mpanan-karena nge Rakotomanga iny Voalaza anao. Sady ny olana koa nge tsy misy mahasamijoro loatra azy ny olona hitanao tsara izany ny tsiry. Vao vita eo ny fianarako dia io vilahy io no anaovako fikarohana voalohany. Izany dia amin'ny fomba ahoana nefa? Miasa ao ne dady manana tombony be raha hanao ny fikarohana momba an'izy io. Marina ny andre. Ny ankety mbola tsy haiko. Efa
ray volana sisa dia tafavoaka amin'ity fianarana ity tsika. Za nefa ty tsy mbola mahay manady ady foana. Teneniko anao ry olona fa na dia hoe adina kiza aza dia tsy haiko ny manavaka azy hoe iza ny marina dia iza ny diso. Maika ave fa raha be toy zany ianao zany tsy ho fotoana very maina fotsiny ihany. Ezaka mamorona lahatsoratra saingy ohatra ny fehezanteny iray ny vitako dia tsy mahita lazaina intsony. Mila fehezahana rery tsira ny fiainana ary mila faharetana koa. Misaina tsara dia mandalina tsara. Hiteny foana ny marina raha misy ilaina amin'ny fanampiana dia tadio fa eto foana koa ary tsiry sady hina koa moa mampinamana raha tsy fanampy. Marina kizany ry olona. Eny misaotra anao ihany aloha. Fa lasa iza ry ny olona iny tena tsy hita popoka izay nalehany. So ihany aloha fa afaka madiodio ny tenako e. Ny ato an-trano ihany koa tsy misy mampanahy. Andraso hoe ary so dia mba nandendeha tany ary vololona e. Dia ahoana nefa ny nahatongavany tany ka? Sa taizany nahitany lalana tamin'ny fomba ahoana dia tsy natahotra ve izy ka? Ty vilaty koa anie mbola feno mistery amiko e. Na za tompony aza matahotra ny hijanonatiko. Ty koa nefa raha mety tsy hisy vidy mihitsy trano feno mistery ty ho ataon'ny olona. Na dia ny laza ratsy ny fotsiny aza dia nefa mampitsokako. Tokivy ihany ako. Tokivy sahady. Roviana ary zao vao hijanona e. Roviana vao fantatra ny rehetra misterin'ity vilaty. Roviana vao hiaina am-pilamina andrakotomanga. Roviana vao tsy hisy faty olona tsony. Roviana tena tiako hainy valiny e. Malagasy FM. Ary aleo aloha andeha hanome sakafo an'iny fa manondra anao indray iny. Efa mba nisy amin'ny vololona aloha hoan'ny mandritra ny herinandro dia izay vao hitady olona hafa ndraika. Sa very raha kotony dia ho atao e. Tokony raha koto mihitsy eny ny maty. Fa vololona moa zany no nitonatonanako. Aleo hijery an'iny aloha e. Manahoana ianao? Salama tsara? Inona indray e? Efa io ny sakafonao sady amin'ilay tena tianao mihitsy io a. Ary miangavy anao mba tsy hivoaka ato amin'ny fotoana tsy hamoahako anao. Raha mba azonao mantsy izany teniko izany a. Efa faty ianao. Faty tsy nalevina. Efa vovoka. Aiza re ny hatsaran-tarehanao fahiny. Levina izy ity. Raha mba nanaiky ny fitiavako tapahatsorana mantsy ianao a. Tsy nisy izao rehetra izao. Mahatsiaro ny lasantsika roa zany. Manjany ianao tamin'izany. Tena tiako. Saingy ny lavinao ny fitiavako satria olona manitra. Itsidihanaandriamanitra tany amin'ny tatarabe no nataoko dia babako tanteraka ianao. Vitako sonia. Tsy nanaiky raha tsy nasiko peratra. Mamany izany tantarantsika izany. Efa mpivaditsika saingy mbola tsy nakasitrahany ray aman-dreninao ihany. Ary azo omenao tsiny kosa raha nampangiana azy roa mandrakizay e. Tsara ho azy reny nataoko azy reny. Tsy nikajy ny hamonanao mihitsy ary tiako a. Raha honanao hogadraina dia
Tsy nanan-tsafidy. Fangina nany nomeko anao. Lasako ty vilangeza be ty. Saingy tsy navelanao raha tsy maty daholo ny olona mba tiako rehetra. Nalainao ny namako, nalainao ny zandriko, nalainao ny sipako rehetra, nalainao ny mpiasa-panampy. Tsy vaniny ianao e, tsy vaniny. Mbola ho azoko ianao e. Ary na efa tsy nofa mandratsony azy ianao dia tsy ho atahorako. Mbola eo antsika ary ilay vadiko mpamatika. Fa ody ahoana moa ianao Rakoto a? Atao aorianan'ireny zavatra niseho eny anie tokony hanao kilasy mandry mihitsy ianao amin'izany. Fa kilasy mandry ahoana tompoko? Zany manana zanaka vavy, tsy ho vita kosa namela ny zanako irery ngy Rakoto manga. Raha izay olona ray zandry se tsy olana, afaka mipetraka ato izy. Raha tsy zaza tsy tiana ny ako endrika ato amin'ity trano mampatahotra ity. Za tafiditra ato azy efa manahirana ko mbola ho ampiana ahoana? Ka ahoana? Taona ingina ho azy teo ianao? Tsy izany re tompoko fa tsy mety amiko izany e. Tena mila ny zanako moa. Raha mifindra aty izay dia lasa lavitra be koa ny fianarana. Aleo re mba kilasy mody any ahy e. Dia mba isaky ny sabotsy mba mody kely e. Ka maninona izany ianao izao vao milaza fa handeka? Tsy dia salama ria. Tsy tia nahirana anao ihany koa e. Moso dia mitaintaina be ihany koa ny zanako. Efa hitany tsy dia salama ihany koa mantso tamin'ny marainako. Zany ve? Eny ary e. Fa miverina miasa aty kosa ianao raha mipitso a? Ary matory aty amin'izay? Eny tompoko. Mandra-peona ianao? Mandra-peona ary e. Fa maninona nefa raha mijanona e? Sady ianao koa olona tsy salama. Olya, tsy anaiky an'izany Rakoto manga. No tiako taty aza nefa tena ady hevitra be mihitsy e. Mba nanaiky ihany moa izy tao aorianan'izay ry olya. Avelao dady aiasy e. Avelao re a. Ka tsy afaka ny anakana ny lalanao koa ny ary dady e. Fantatro tsara fa mila volontsika. Dada. Ahoana izay ry sominy aiko? Tena tiako ianao ry dada ary misaotra betsaka n'Andriamanitra nanomezana anao dadako. Sambatra loatra ary dada manana anao raiko a. Ary aza manahy ianao fa rehefa vita io fianarako io dia tsy miasa antsony ianao. Ary averiko aminao daholo ry dada ny soretra nataonao hatramin'izay a. Misaotra betsaka Julia. Ny azo ny vaniko lakana ny tanina nireny tokoa ny tsara anaka. Misaotra anao nanoha anaty io foana dia na dia teo azy izao fahatrako izao. Misaotra anao zanako a. Nitazona ny fahendrena nampianarina anao ihany koa e. Riariako tokoa ianao ry olokely a. Olokelyko. Ianao ry dada no isaorana fa mialohan'ny andehananao aloha mba lasa ao amin'izay hoe ny tantara fantatra momba an'io trano io ry dada. Adiniko tokoa moa no niresaka anao an'izany. Tadidinao moa vololona? Le tsy hita popoka? Ie, izy indrindra. Tao alohan'ny nahavery azy dia nitantara tamiko ny tantara izay fantany izy dia ka hainao tsara ary fa ho tantaraiko anao e. Alefa soare. Dia zay ny tantara momba ny vilabo io a. Ary sao dia mba alera kotomanga ihany ary ny mpamono olona e. Tokony tsy aso antsony ianao ry dada ka. Aleo aloha rehefa mahita asa tsara ndry. Tsy haiko anaka. Tsy afaka ny tsaratsara olona ihany koa isika e. Marina aloha izay e. Izay aloha rehetra fa tara amin'ny sabotsy indray za vao mody a. Fa sabotsy ahoana koa ry dada? Lasa mody isan-kerinandro indray ka ianao? Ie, tsy isan'andro intsony fa isan-kerinandro rehetra a. Izay aloha fa tara e. Ndraisantsika koa tsy ho vidy eto izany mihitsy. Eny ary ry dada. Fa maninona koa ary any tao malaheloelo izany. Toa tsy foiko andeha dada.
Toa tiako fina mafy be izy. Toa tiako sakanana izay lalana alehany. Samba nanamola mantsika ary dada dia tsy boton'olona ohatran'izao ianao. Mahazo mahatoky ianao ry dada malala fa horeharehanao tokoa io olokely zanakao ah. Koa ary zany tsy malala fomba izany. Andro efa mifiry alina izao mbola laozana mivezivezy eraky ny trano ihany. Sa ve rakotomanga re zany ka izy azy efa natoroko. Sa mitady rano izy? Mety izay ngamba. Aleo za atory mipanakarena ve moa ny anarako eto. Na tsy atory azy izy ny volana azy efa misy. Fa inona koa zany? Maninona zao zany vilany sotro zany raha tsy akorotana? Tena fanakorotanana kitro raha tsotro zao fotsiny zany ranga. Ary aleo teneniko amin'itsy raha kotomanga fa tsy malala tsy atoriana mihitsy. Oay, maty ilay jiro tatanjala tsara marina. Aleo jerena ihany hoe inona ihany koa io alohako io olona manao akanjo fotsy be sady miosondraha. Misy antso maranitra be ihany koa iny an-tanany iny. Toa manatona moramora makaty akaiko izany tsy hijanony eto kosa aloha zahay aleo atsoka. Fa maninona koa ary ty varavaranty tsy mety mivoa ty olona miosondra be ty anefa toa tapaka manatona moramora ihany. Aleo aloha ty atosiko mafitsy ka. Iza koa no anayako faty eto. Ao idina mafy be aloha ty varavaranty. Leo sakanako amin'ireto vata fitoerana lamba sy reto latabatra reto aloha ty varavaranty. Vehivavy koa ny raha tafiditra eo ka zay afinato aloha ambadireto lamba reto. Ary aleo aloha tsy etiketo aho ary toa mbola henoko izany eo ivelanao izany. Ary mba natory maraina koa le ngarakoto androany za nefa tsy maintsy andeha zao dia zao ihany. Kialan'iny koa mantsy tsy anaiky vao tsy hitondrana keliko. Zany tsy ampatoriana eo vao tsy omena sorona kely izy iny. Olona firy zay nefa matiko noho vehivavy tsy mahay miaina iny. Aleo anoratako taratasy fotsiny izy za mankako iandry azy fo eo ve tsy ho taraiky aty. Aleo zay no atao fa lasa aiza vao maraina ihany koa ary raha kotomangy. Eny natory ataondro be kosa aloha za androaniko. Fa inona moa zany reny zavatra hitako tamin'ny alina reny? Tena nisy ve sa no fotsiny ihany? Ary aleo aloha asina kafe aloha fa tsy miasa mihitsy zany saiko zany ka. Ary efa nisy kafe nataondra kotomanga kay tatoko. Milay kosa zany tonga dia misotro fotsiny aho zaniko. Ary nisy taratasy ihany koa ty ho anao ao vakina. Beno tsara ny trano fa iza mbola le kely vetivety. Ay, amenana tsara hono zany trano fa izy mbola lasa kely vetivety.
lasa izy eny tokony zatra koa ny ahy vololona raha teo fa tseotsoniko ary aloha sotroina amin'izay tia kafe ty fa atao tahaka ny mangatsika fotsiny etrany to ratsy be ty kafe ty ndraso ary tsy kafe ne zany le izy teo Andriamanitro to rabe ray koa mifatsy kafe kory loza inona rety ary aloha zaho ivoaka ny ivelany any mihitsy ka matahotra ny hijanon'ato io ndray le vehivavy mirapirako volo be sady ferony rabe ihany koa ny akatra aiza lena leako aiza ihany koa ny tsoka inona le ataoko 91.4 atroany zany vao fika tsy maintsy tapavoaka atao tsy maintsy marary angandre tokamokamo be zany fotsiny ary tsiry ohatrany hoe malaheloelo be zany fa misy inona ndray misy olana angandre tsy haiko ry tsiry to marary be zany ny foko ohatran'ireny hoe tsondromina antsy ireny tony ihany aloha eny mety hoe misaina zavatra be loatra koa ndre dia lasa manao an'izao fa maninona mihitsy aloha ndre raha hoentiko mivoaka kely any dia mba hivitanana zava-pisotro aza dia misahirana rery tsiry tsy maninona izany sady za koa tsy te hinana ninninina eny fa andao aloha hivoaka haka-rivotra kely any fotsiny na izany ary raha izay anga dia andeha ndao ary tsy nifofona angarakoto inona koa ary zany ny makamo be an'iny ao izy aloha maly hitako hoe tsy de salama izay ihany nefa tsy tokony ho antony tsy foazany maraina kosa zany fa inona koa reny raha mameno be ny trano reny aza hitako re ohatry tsy akanjo ny rakoto vity tena akanjony mihitsy ty de lasa izy zany rakoto manino ty akanjo ty no feno raha be ohatr'izao ka raha nisy namono izy dia aiza ny nofo mangatsikany manomboka tena tsy mahatamana koa ty trano ty mba marina olona efa firy zay no matato hitady hevitra faran'izay aingana ka tena hifindra trano tsy hijanona ato ka tena efa sanga mihoatrano loha kosa zao atao nikala tsy vaniny izao ka mba marina ioly mbola tsy salama foana angandre fa hony tena misy blème mihitsy ndreka eo ake moa lazao inona fotsiny ary mampiakamo tsy zany rery tsiry fa tsy nody angedady zany tokony no tamin'ny sabotsy izy nefa efa nyherina zay ny sabotsy mbola tsy nody foana izy inona no ataoko ry tsiry tsy
Manana hafa ankoatran'iny ane ahy. Mitony aloha ndry. Tokony nody tamin'ny sabotsy izy hoy ndry. Ndry nefa nilaza tamiko ihany koa hoe nisy fivana ny asany. Ary mbola nilaza koa ndry fa hoe olona masika be le Rakotomanga. Julia, eto nivain'ny kilasy mandry tanteraka ny rainao. Tsy navelan'ny nody fa tsy hoe sanatry ny zavatra nandoha azy akory. Ka inona ary izany no atao e? Avela fotsiny ihany ve? Raha tena izany tokoa dia tsy anaiky an'izany dada fa... Ka jerentsika ihany izy rehefa miravintsika avy eo. Zay kosa mba milamina ny sainao e. Sa tsy hitanao le trano? Mbola tsy nalehako fa mety ho hitako ihany raha jerena ka. Makantsika rehefa mirava zany. Zay dia mangina fa jerijery andry daholo angina ankizy ato e. Eny lesy a. Ay ve ka trano ngeza be ohatran'izao le vila Rakotomanga. Raha tazamina ivelany fotsiny aloha dia tsy ho fantatra mihitsy hoe tanàna feno mistera. Tena goavana be tokoa aloha le trano sady tsara tarehy be. Malalaka be ny tokotany ary feno zava-maniry mandravaka ny tanàna. Toerana avo dia avo tokoa. Toa sarotra ihany nino hoe toerana tsara be ohatr'izao no misy an'ireny zava-doza nolazainao ary iny. Za koa aza ne mba gaga e. Neveriko fa trano mampitahotra be kanefa ay trano tsara be ty iziko. Lozantsika mandinika ny akanton'ity trano ty eto fotsiny marina. Fa aiza zany ny vavahady miditra ao? Eny tokoa, aiza ny vavahady? Ity aloha ito izao misy vavahady kely. Eny trano nampanankarena be ohatr'izao ve dia tsy hisy vavahady be fidiran'ny fiara? Marina aloha ny teninao e. Dia aiza nefa izay vavahady be eo ka tia vavahady kely tia koa nefa to vavahady tsy dia mivoha matetika izanyko. Ny lalana tokoa moa mangina be. Zara raha misy olona mandalo. Andraso fa misy raha matoa be mandalo aty iny. Aleo aloha izy no antaniako ary. Iny kea. Aleo mihitsy indrimy manontany azy. Salamo, aiza kay ny vavahadiny ty vila be ty? Efa mitady loza anganareo ry anak-isany. Sa efa leony miaina dia aty no teanardiko no... Tsy azoko sy tianao lazaina tompoko. Vila Rakotomanga nge io vila be io e. Tsy hainao angano tantaran'izany. Tantarany ahoana izay? Zay mpiasa tafiditra ao enina dia olona tafiditra ao amin'ny vila be io aza dia tsy misy mivoaka velona izany. Tena tsy mbola naheno an'izany von'olona matetika teto akaiky an'io no efa reko. Izay no lazainao izay kosa ohatra ny mbola izao vao fantatroko. Ka aza dia mitady loza re be karama fa ny aina ny soronako no mbola makekely ary anak-isany ary ambony ary ny vavahady be mitrao e. Miakatra amin'ity lalana pavety ianareo menada tsy ary mivelo mihitsy fa mandra-pahatrapitra izay ary eo kosa mahazo arabe vita godro izay nareo. Verina makany akavanana ianareo rehefa manokely ao dia misy vavahady be izay ao. Dia ao le vila Rakotomanga ry anak-isany izay fa mandra-piona aloha ianareo e. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Dia ahoana izany ry Olia? Tsy haiko rery tsiry andao fotsiny aloha e. Tsy avelako hiady rery ao izany ny dadako ka. Ito le lalana baveny teneniny teo. Andao fa ty zany ny arahanako. Ndao are. Tonga eto amin'ilay arabe tsika. Miverina makany izany.
Raha ny tokony ho isy Julia, tena vonona any amin'izany ve ianao? Tsy haiko rery tsiry fa andao aloha rangahy hihinana mofo eto. Tsy haintsika koa angeza miandry atsika ao. Aleo aloha fianoana hanina ihany ny kebo. Zaho lisy toa ohatrany tsy hahinana koa. Fa hono fa eny raha hihinana lahy dia ndao ary. Anaovana kafe misy ronono nge azafady. Ataovy tapany dia mofo gasy telo e. Ary inona ny indri? Ataovy kafe misy ronono e. Dia mba ampiana kafe misy ronono tapany iray koa nge azafady. Ary zany olona izany sa ve fianakavian-drakoto? Dia inona no lazaiko raha tena izy tokoa izany? Aleo rangaha jerena any ampafirin'ireny olona mahatato ireny koa moa rakoto e. Sezana amin'ny vavy ray avy dia ndeha ho atahorako. Ary aleo hidinako any fa mba ela be koa aloha le dadandria. Zay ve dia mbola tsy namova vady ihany. Zaho koa aza lesy mba gakako. Fa eny tsy maninona izany mety mbola sahirana kely koa izy. Salamo nareo. Iza kay ny tadiavinareo? Salamo. Zaho ary le fa nahiko marina. Maninona ny rakoto manga namono vavahady fa tsy dada. Nakaizy dada. Nataony tinina ny dadako. Fa moana anganareo e. Iza ho any tadiavinareo? Mbola manao zavatra io tsy fanadala sy fampisangisangy aminareo eto. Zany re tompoko fa tady asato izay zany tsy mitady mpiasa vaovao mihitsy ko mitady asato ahoana nareo? Fa anganareo tsy ponina etika? Tsy tompoko. Dia asa inona ary le tediavinareo e? Be fanontaniana be koa ty rangahy tika. Aleo valivaliana ny fotsiny zay misy ao re tompoko mety daholo to manindro mandry ratsy ary eto ankizy reto ohatr'ireny hoe anara-maso areny izany. Eny rehefa mitady nareo dia hita mbola tsy hainao tsara nga le vilahan-drakoto manga. Ilay tafiditra ato tsy misy mivoaka velona zany. Eny nahatra amin'ny rakoto manga azy. Ka ahoana re tompoko? Zao mandrosoa ary aloha nareo fa mila miresaka aloha tsika. Tena matady ary tsiry maty ny raiko. Le olo-tokana mba sisa fianakaviako. Le mpiaro tsiry inona no ataoko? Mamangy ny fahoriana tsiry olona. Mafimafy tokoa ny zavatra lalovandrika nefa mila mijoro ndre ho an'ny marina ary indrindra ho an'ny dadandry. Mila mikaroka ny marina tsika. Tsy mora nefa ry olona ny zavatra miandry antsika amin'izany. Mila faharetana, mila fiafiana ary fahatanjahan-tsaina ny fitaovana entintsika andresena ny rakoto manga. Viola, mba toa nanaiky asa taminao tato amin'ity vilan'ny famonoan'olona ity dia vonona nampy anao zany. Ka milanao mba ho heriko. Milanao le matanjatsaina kely, milanao le fetsifetsy kely iny koa. Malagasy FM. Milanao le mafimafy kely. Misaotra lesy tsiry
namana tokoa ianao ary marina daholo izany tenao izany. Izoro sika, izoro ho an'ny marina ary hiady isika ho an'ny hainy efa nalatsaka tato. Efa mazava tsara aminao kosa nga amin'izay ry olya. Eny tompoko, afaka mametraka fanontaniana kely ve Fa fanontaniana iny izany ka? Hoe fanaovana inona moa izany ry trano kely mitokana ry? Ay ve. Trano kely fitehirizana zavatra tsy ilaina intsony io e. Fa tsy azo alehany Izay aloha fa lasa taratara kely vao mody fa fonosy mafana tsara ny sakafo Izay fa mazotoa nareo. Eny Ramsey mazotoa ianao. Eny izany ny trano fanaovan-dratsy. Tokony tsy niteny tamiko ianao hoe tsy azo aleha eny. Olon-dray aloha dia tsy ho voasakanao amin'izany mihitsy. Hitako mitokatokana kely eny ka hiaraka vetsika sa zarerino Ela fe adaly miaraka tsikako. Fembozaka be koa kedy izany marina tsy mahanindronindrona be mihitsy le izy. Ka toerana tsy azo aleha ve dia ho alàna ny bozaka aiza koa ry lahy izany. Tongotsika izao ka ahoana amin'izay ny atao? Reto aloha fanalahitany trano tsy haiko na iza fa raha amin'reto aloha no mahavoan'ny trano kely io. Ty aza ny hery tsiry ohatrany tsy midika tana akory. Ty aiza izany ny varavarana makora izany? Itsy lay izy io. Io mihitsy ka. Aiza ny varavarana io izany Hitany lava io vato io io ny varavarana makao. Tena hoaka mihitsy aloha ry olya. So dia fasanareo. Matahotra fasana gaela. Dia manina koa nefa raha fasana ka. Iza fasana ve dia hitafy fanisy hoe. Iza moa keny mahalalako. Ampio aloha zay ina koa ny rarantsika an'izany na fasana io na tsy. Raha fasana aza ny ito voamakitsika mahazo tombony be. Toa matahotra ry olya. Eto aty ny lampiny idinako any rehefa matahotra ilahy Ny alestiry rehefa natao dia natao tsy miverin-dalana amin'izany tahotra izany mihitsy Izany eo izany lasa hiaraka hidina amiko. Hiaraka aminao ako. Aleo miara-maty aty. Ary mangina amin'izay fa tsy izay miandry ato. Tena trano mihitsy any atirotsiry tazanina ao ambony izy toa trano kely be kanefa rehefa tonga ato dia trano ngeza be. Jery eo aingana izay tokony ho jereny aingana ka. Mama! Fa misy inona? Misy taolapaty be ry olya. Ay izany? Io taolana lik ty aiza ny findainao angalana sara aingana dia voakato ka. Ty ary andana aingana tonga dia miakatra dia andraso any ambony Eny ary izay fa lasa. Raha manohy ny fikarohana dia mety ahita taolapaty ato mihitsy. Aleo aloha hitaditady ihany Hoatry fa naninona koa ty lampy ty matampoka teo. Aleo ty finday antsiry ty indray no atao lampy aloha dia lampy ty konga mba atao lampily izany ka. Hoatry fa inona koa ary no mahazo an'ity telefony tsiry ty teo.
nandeha tsara teo dia zaho anefa tao matampoka, tsy mety mirehatra intsony. Fa rivotra aveza koa ary sady rivotra be izany, marina saika ditsoka hatramin'ny masoko mihitsy. Ary aloha hiakatra amin'izay fa toa hafahafa be izany ka. Kay, tanan'iza kosa, tanana mangatsiaka be mitazona ny tongotra izany. Avelao melao zay fa niala. Ary aloha hiakatra moramora. Fa izy ianao maninona ny lalako ny sakana anao e? Tsy nanao ratsy anao ane ahy e. Avelao andeha. Fa izy ianao e. Vehivavy mirakotra akanjo fotsy ambony ambany, mitsarakorako be ny volony, tazona antsy maranitra be izy, fenondrako ny akanjony, ary toa tezitra be izany. Fa izy ary ty e, lolo, samody lolo, matahotra ka. Fa izy ianao e, inona tadiavinao? Iza hoa ianao? Aza manatona akory ianao fa nanao inona anao anefa ahy e? Kay! Zay koa ve olo tsy niakatra ihany e? Efa ho adiny indray izay nijanonako teto. Toa manahy izany aka. Aya, aleo mihitsy aloha izy jereko any ka. Tsy mandro mihitsy ny saiko. Julie! Tena nianjera be teto amin'ny tany teto Julie. Tsy nahareny antso akory ahy. Ary efa tena ela be mihitsy izany nitorana teto a. Tena mbola mitebo ny fony. Mbola mitebo tsara aloha ny fony. Aleo hivoakato zay dia any ambony any mamelona azy. Esatra be koa ianao izany ka. Aleo izay hivoakato ka. Mety ilay tsy misy rivotra koa angamba nahatorana ny olo tato. Reraka be fa inona no niseho? Aza mbola miteny besaka aloha ndry fa mangalahina tsara. Tsiry. Julia, mangalahy aloha aina tsara. Rehefa matanjaka be indray dia izay tsika vao manao fikarohana indray. Aiza ho izy? Aiza iny e? Iza koa sany antaniny olo izany e. Ary sao dia mba nahita olona tao ihany ary. Aiza ho iny? Dia taiza nefa nidiran'izany olona izany ka. 91.4 Malagasy FM. Aiza ho aiza izy? Julia, tsy misy olona izany teo. Angainao nahita olona tao ka? Nahita? Tsiry io izy. Io arinanao io. Tsiry mitandremy ianao fa antsy maranitra be iny amin'ny tanany iny. Tsiry Julia. Tsiry. Matory mihitsy aloha ndrika. Tena mbola reraka be ianao dia lasa mamorona zavatra tsy misy. Tsy manofo izany. Lasa matahotra hatramina mihitsy koa. Tsy manofo izany aho. Eny e, fa matory aloha.
Mila manova fomba fiasana tsika aritsika. Raha ny fahitako azy mantsy misy ololo ato. Nitombona be zany. Sady trano fanaovany ratsy koa ve tsy hisy lolo. Ka inona hono zany le fomba fiasa vaovao? Mety angamba. Atao sipy rakotomanga. Fandrivy fa lasa daly. Sa ihany ry tsiry a. Sa ihany ny lalana tokana ahafahantsika mahalala marina rehetra. Dia ny vatandrina atao sorona amin'izany. La hiantitra be iny. Ka ny atratrarana ny tanjona neno atao e. Ka hevitra hafa roso fa tsy mety amin'izany a. Inona ary? Ahoana ny azoko anampy anao aho raha ohatra hoe ianao misakorokoroka amin'iny olona feno mistera iny no hitako ato isan'andro. Tsiry olo a. Eny e. Tsy nasahan'ny laza zany taminao za hatramin'izay kanefa inoko fa efa fantatrao ihany. Tia anao ary olo a. Ary teneniko anao fa sarotra be ho an'ny saiko ny anaiky an'izany hevitra zany. Ka omeo hevitra hafa ary. Izay no hitako ko. Sa angamo hoe hiaraka ela be zay aminaka. Moa efa hoe tsy de tsy. Hevitra hafa roso. Indray ary ry tsiry kely a. Lolo heritreritra hafa zany. Afaka mandroso ve? Tsy maninona ka. Mandroso e. Dia mipetrapetra. Misaotra. Sary nisa daholo zany treny amin'ny rindrina ireny. Sa sary ny sipany. Ary variana be indria. Sary mivadiko aky ireo a. Dia tia zandrinay. Dia tia mamanay. Zany ve? Vadinao ve ty? Ie. Dia izy koa ve ty? Teto izy lava volo dia teto izy somary bory volo. Raha iolo zao no antaniko. Aiza izy ny tsara amin'reto ka? Fa ty vehivavy ty ve le hitako iny? Tena izy mihitsy ty ka natakomana tamin'ilay volo aza dia tadidiko ny endriny. Ary variana be foana ny endry izany. Fa tia ny sara ny faran'ny alohan'ny fatisany. Ty ve? Eno a. Ary tao taitra be indrika. Tsy zany fa tsara be le robony ka tiako be. Zany ve? Za no mividy anino azy e. Ay, ary ao hoe jereko ty sary ny zandrinao ty. Ty ary. Dia ty koa mbola misy. Dia ty zao a sarinay mena data mbola kely. Dia aiza zany zao ty zandrinao ty ka? Efa maty daholo aky ireo sarin'ny olona hitandry ireo a. Oay, azafady fa namofo tamandry. Tsy maninona ka. Ndre aza ne mba tsy nahalala e. Ary izy reto olona reto? Ty ramatoa ty mivololona dia ty rangahy ny rakoto. Mpiasa tato amiko izy ireo saingina ninona? Fa fantatrao angary olona ireo ka? Tsy fantatro ka. Reto le sary fa misaotra? Eny akia. Mbola misy raha iny amin'ny tananao iny ko? Mbola tiako jerena sady mbola misy fanontaniana kely tiako ho aiko re a. Anontany ary? Mpiasa tato aminao reto ianao a? Eno a. Dia nakaiza izy ireo amin'izao? Ao fa ho tantaraiko anao e. Hitany olo ty vila hipetrahantsika ty. Feno mistera be zay izy ty mantsy. Reto olona hitanao tamin'ny sary reto dia olona maty tato daholo.
Maninona? Zany reo ny mpiasako elandrindra tato. Vao ray volana ankambizay no tsy hita popoky ty vehivavy ty. Vololona ho any anarany. Ty rangahy ty kosa vao herinandro zay. Zaho moa miasa foana dia izy miampi-tanàna. Rehefa nody anefa dia izy efa maty ny tratrako tato. Dia ahoana ozy ny fianakaviany tamin'izany ka? Ny fianakaviany vololona nitory ahy. Saingy ny alamaina izy ireo rehefa voapirofo fa tsy misy idirako ny mahavery azoko. Ty rangahy ty kosa mbola mahalasa ny saiko hatramin'izao. Hoe? Izy aloha tsy mananavany. Sana vavy izay no resahany amiko matetika tamin'ny fahavelomany mantsy. Fa ny mahagaga nefa efa ho herinandro izay no nahafaty azy. Mbola tsy nisy olona nitady azy foana koa tato. Dia inona ny ataonao raha tonga eo zany zanany mitady azy? Ataoko toy ny nanaovako azy rehetrako. Marina hoe maty ny rainy kanefa tsy misy idirako ny nahafaty azy. Na ametraka fitoriana azy izy tsy atahorako sady ny vola koa ane misy ampy anakombonako ny vavany. Ay izany ny vavanao. Hitanao tsara fa vidianao lafo izay vavanao izay. Rakotomanga. Oay, manaitra kosa izany. Fa misy inona? Tsy haiko aloha izay resaka reo teo fa tonga dia adinoy fa ao an-tsainao ao. Ninona ka? Tsy misy azoko mihitsy anie izay tiany ambary. Ahoary azavako aminao tsara. Ndao ary. Efa akiziko ioly. Efa miaraka zahay noho izany Okizay. Aza manasa fa tsy manadala azy ka mazo matoky. Ay. Any serery izy. Matoky anao zany Ino fa raha mivadika kosa ianao dia tsy lamintsika Ramsey Eny rery se Falozanao taizy zato mitady anao. Azafady akia fa misy ino? Mila faizina kely io Rakotomanga io. Ka ahoana ary ny atao? Hoentina ho any amin'ny 5e étage izy miteny anao hoe marary hoe narandolo. Misy hevitra izay mantsy ao. Efa nivaiko ilay izy. Dia atosika ao Rakotomanga dia idinao ao. Avy eo ianao manenjika mamonjy aty. Dia inona izany ilay tanjona? Efa misy caméra sy micro ao amin'ny trano io dia retsika ilaza ny marina izy. Avy eo tsika miantso pôlisy. Dia raha tsy milaza nefa izy. Dia avelantsika ho faty aoko. Tsiry izy anentina moa ny dadako tsy menatra akory izy ny lasanyizany tamiko. Eny ary aleo izay no atao. Ramsey, tena misy vaovao ratsy Fa vaovao ratsy inona indray Tsy haiko rehefa ohatra ny arahandolo zany ioly mirediredy be zany izy dia miteniteny foanao. Zany ve? Dia ay izy izao ka? Ary amin'ny efitranonay ary izy tena matahotra amin'ny fahasalamany mihitsy ary Ramsey Mitony aloha se hoento any amin'ny ary aloha jereko zany Angana re dia eny andao ary tompoko. Fangamo tsy ato nareo no mipetraka. Tsy aoka le efitra ao ambony ny teneninao. Zany ve? Ie. Ndao ary. Mailo larytsiry tsy lama tsy izay tena betika ty Rakotomanga ty. Aleo mailo foana
ilay larakotomanga. Hafahafa fetsika izany ilay zalahy ty. Nitandrema ihany aloha ry zandry kely fa tsy hainao marina ny zavatra mety ho vitan-drakotomanga. Tompoko ilay efitra. Tsy trano patrinany aho e. Izany hoa? Izay aza ao mipetrakako. Fa mandrosoa aloha ianao e. Ka mandrosoa ary se? Aleo ianao no mandroso voalohany tompoko. Hafahafa. Tsy efitrano fipetrahan'ny mpiasa izany ato. Misy tetika efa nomaniny bandy kely ity mihitsy ka. Saingy tsy haiko fotsiny aloha hatreto. Aleo aloha mailo ihany. Ary aleo amin'izay atosika dia idina ny varavarany. Ny ary ny aty. Zay. Ao idina mafy tsara. Dia lahy mbola tafa avoaka ao. Ary aleo amin'izay andeha. Mangina be koa ato. Lasa matahotra izany nefa ty ohatra ny tsy nangina be ohatran'izao. Sa ve hoe ilay zahavariana resaka tamin'ny rakotomanga. Aleo afainganina ihany ny dika. Rehefa ary ambany ary mandinika tsara ny tokony atao. Mbola tsy tonga ihany. Ho voan'ny tambery-tany koa ka. Aiza amin'ireto varavarana be da be reto moa le misy any oly. Losy dia marina fa tena tsy tadidiko. Malagasy FM. Fa rivotra faiza koa izany e. Fa iza koa ty. Vehivavy miosondra be. Marina tsy ohatran'ny ry matoto reny. Manatona moramora izy. Tsy hijanona eto kosa ka aleo za hiverina ry ambony ary. Iolia! Aiza vita eo e? Iolia! Onjeo e! Onjeo e! Iolia! Rakotomanga farafarana ray sisa dia tonga eny andrasa kely. Ela olo tokana voalohany tafiditra tato amin'ity efitrano ity. Efitra izay hitehirizan-drakotomanga ny tsy ambaratelo ny rehetra. Fantatry ny be sy ny maro rehetra manomboka androany ny misteri ny filahan-drakotomanga. Aleo atomboka ny fizavany. Sary tahirin-tsarin-drakotomanga sy ny fianakaviany. Ao jerena. Arina koa iny latsy sary latsaka iny. Way tovy sariko. Inona no atao amin'ny sariko aty? Ary sarin-drakotomanga mianakavy ty kay. Fa inona? Mandraso hoe ty zao livolola angamba. Ty le sary nasehony ahy. Misy sady mpanjaitra avokoa reto sary reto. Ary mpanao ody gasy izany le rakotomanga raha azoko tsara. Mpamosavy. Ao aloha jerena ihany e. Reto zao misy sary tsy misy fanjaitra fa Andriamanitro, feno raha be. Tiany sary ny rakotomanga tamin'ny mariaziny. Tsy hito le vadiny. Misy lakoroa eo amin'ny andriny ary feno raha be ny akanjo mariaziny.
Andraso savasava ihany. Andraso ty misy sara le vehivavy Ndrakoto manga teo. Tena izy tokoa ty ka. Te maninona zany izy no manangatra sa tsy azoko. Aleo aloha tadavina iandra nga izay tokony ho hita. Fa milohan'izany dia aleo esoriko reto fanjaitra misy ny sarina isiry reto. Zay ty misy lapsy ary toa feno fanjaitra koa eto aminy. Fanjaitra be dia be mitsongoloka daholo. Ty ambony ty zao mijoro mitsangana. Andraso fa azoko. Ary aleo avadika reto fanjaitra reto. Atsongoloko koa ty fanjaitra ty dia reto ambony reto ajoroko. Zay ny anaovako azy. Veloa za hivoaka tato tsiry tsiry ioly veloanareo za hivoaka tato raha tsy te hahita loza nareo fa inona ny ataonao aty zany ny tokony hovonoinao hoe izy anankiroa tsiry sy oly izy ho afa-tsy za inona iny le lapsy ako iny ta izany nahitanao an'iny sandray no izany namatika ny fanjaitra io iza tsy ilaiko manatona ianao tsy ilaiko tenanao zay. Aleo dorany ty trano ty misy brike aty amiko. Dorako ty dia aleo maty any daholo. Efa mivadika rehefa anjaitra. Tsy ho avitrato zany mihitsy ary lasa ianao mandeha any inona eny ty kay zandray vo marina malala mifona kia mifonao aza vonoina fa avelao akia Andriamanitra misy nandoro le trano marina. Aiza zany ny lalako. Le vehivavy teo koa tsy hitany nanjavonany. Aleo sahidina any ambany dia any nivoaka ka. Izy kosa ny olona izany. Tsiry andao andefa mirehatra ny trano. Ainga ny nao. Fa ianao angany nandoro azy teo avy ao ambony ao ny andohanika. Tsy haiko tsony na kory misiriko ina ny dorana fananena fa na izany aza andao andeha hivoakato. Tia ahoana Koto manga. Aleo izy hoany fa olona mpamon'olona iny sady maty antsika raha mbola kaniny ihany. Aingana re ianao aingana. Zany fatako zany menjera dia tsy tadidiko tsony ny taorian'izay ary mirehatra ne zany trano zany sa ve le nampiretiko teo no nampirehatra azy efa mahita olo ny entana rehetra ato. Aleo hivoaka ato ingany mety mafy be koa ny
varavarana ty e. Vonjeo e! Vonjeo e! Aza-baina ilay tsiry tsy maty fo amanaina. Ndry koa fa tsy mbola hita foana ve izany Rakotomanga? Mety efa nody vovoka ohatran'ireo olona vonoiny kosa angamba e. Tsy haiko aloha. Fa hita avy ny fatiny dadandry? Tsiry nazavay ilay polisy ateo fa tsy Rakotomanga hono no mamono andreny olona maty reny fa isa nololombadiny izay mipetraka ao amin'io trano io. Ny aina no alain'ilay vadiny sorona isaky ny alarobia 120 ora alina. Nofo mangatsiaka an'ireo olona maty kosa dia naondrany Rakotomanga. Marina hoe izany hoe fa hain'ny polisy anie izany ny marina ka nanino izy hatramin'izay tsy nisamborina ka. Hainao ihany fa efa volany amin'izao no miteny efa mahavoavidiny marina rehetra. Dia iza izany samy polisy izany? Polisy kely izay izy niaran-tsindry azo lena fataon'ireo lehibeany. Nalala tsara ary marina sy ny afera teo amin'ny Rakotomanga sy ireo lehibeany izy kanefa tapenam-bava. Onitry ny vavany misokatra hono dia ny varavarany fasana no azy. Dia naninona ry izy nisafidy ny ilazany marina taminao? Satria efa maty Rakotomanga dia niseho ny marina. Izany foana anie ny tranga hita e. Rehefa maty ny olona iray izay vao hita hoe tokony nigadra izy, olon-dratsy izy. Izay vao mahasamijoro daholo ireo niara-ny fampijaliana nataony. Vitsy sisa ankehitriny ny olona samijoro mba hampanjaka ny fahamarinany. Betsaka ny olona maniry ny hantsaka ny marina saingy nisafidiny angeny izy ireo fiarovany ainy. Marina lesy izany. Valy miarabany oly. Misaotra lesy Tasoma tsara ty ny fianaranao. Dia mirary anao tojosoa amin'izay riny fonao ary ihany koa hijoro hatrany hampanjakany marina. Misaotra lesy toraka izany koa ianao dia mirary anao tafita dia ho lasa lavitra amin'ity sehatra ity koa. Tena misaotra kia. Eny tena tsara izany. Raha mba teto mantsy dada. Mbola eto izy ary eo foana ho anao e. Ao am-ponao mandrakizay izy. Fa ovay kely aloha ny resaka. Mihaino anao 91.4 Malagasy FM. Tsy haiko. Efa ela be izany ty ianao. Dia satria izaho amin'izao efa miasa dia mino fa tsy ho bedintsony kosa hoe manana olon-tiana. Io leo. Ahoana lesy? Manaiko malala ny foko ve ianao? Ho mpanjaka tokana tampoko. Za koa anety ianao ry tsiry e. Izany? Eny lesy ry tsiry kely Manaika ho mpanjaka ao am-ponao dia manaiko no malala anao. Misaotra kely oly volana sainy nahafaty any dada. Efa sambatra izy tsy araka alahelo tsony. Efa bolana izay no nirako tamin'ny tsiry. Nifankatia be izahay. Tena tiako izy ary haiko koa izy fa tena tia. Efa bolana ihany koa izay nahafaty any Rakotomanga. Mahay niaraka ny trano sy ny asa ratsy ny taho izy. Mipetraka ho tantara sy ho fahatsiarovana sisany izany tantara izany hoe Rakotomanga. Nidina ny vavahady dia nariana ny lakile. Trano foana, trano tsisy mpandova. Satria ny farana teo ilay misterina izay nakain'olona maro.
Malagasy FM mananolotra ho anao teo Mystère Villandra Kotomanga. Tantara nosoratany Fiobina. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iainan-tantely sy rojo fitiavana. Niaraka tamin'ny Nalijao, fahendrena raha herinambinina ary fanambinana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby. Nanatontosi Angolapity. Mystère Villandra Kotomanga.